Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana avy no iarabanantsika tratra ity talata faharoa ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny pistily nosoratan'i Jakoba toko faharoa. Jakoba toko faharoa andiny fa iraika amby roapolo ka hatramin'ny dimy fa enina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy nohamarinina tamin'ny asa fa raha malaza antsika tamina nahaterana ny saka zanany teo ambonin'ny alitara. Hitanao fa niarana asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia nitanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino n'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy koa ditanareo fa hamarinina amin'ny asany olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa Rahaba janga tsy nahamarinina tamin'ny asa fa izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ara-tantara moa dia Jakoba raha lahan'ny tompo no nanoratra ity taratasy ity. Jakoba izay eveka tao Jerosalema na tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fiangonana voalohany tao Jerosalema. Tsy Petera akory no azo lazaina eveka voalohany tao Jerosalema na niany fiangonana voalohany tao Jerosalema fa Jakoba raha lahan'ny tompo. Eny niaraka tao ihany moa satria nisy fotoan'i Petera nivezivezy. Fa Jakoba no nijanona aritra tao amin'ity fiangonana voalohany tao Jerosalema ity. Dia Jakoba raha lahan'i Jesosy zany io. Ary izy nanoratra ity epistily izay eto ampelantanantsika ity. Martin Luther dia nanoratra laza fa ity epistily izay ataontsika hoe epistily nosoratan'i Jakoba ity dia nanondro ity epistily ity ho epistily mololo. Ho epistily mololo zany hoe ho epistily maivandanja, epistily tsy de mavesatra loatra, epistily tsy tena azo lazaina hoe milahatra amin'ny epistily romanina. Paoly moa nankafy Martin Luther moa tena nankafy mihitsy ny soratry Paoly ny epistily ho an'ny romanina, ny epistily ho an'ny galatianina. Zany dia teo ambavany Martin Luther mandrakariva satria miresaka betsaka momba ny fanamarinana amin'ny finoana. Ny fanamarinana amin'ny finoana, fanamarinana amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ary dia indrindra ao amin'i Jesosy Kristy tompo ka tsy de tena izay loatra ny fijerin'ny Lutera ny epistily nosoratan'i Jakoba ity. Ka izy manao hoe epistily mololo io, maivandanja io. Tsara manamarika fa ny fomba fijerin'ny Lutera mihitsy izay mazava ho azy rahiben'ny protestantisme. Ny fomba fijerin'ny Lutera mihitsy ihany dia izao nataony hoe ny soratra masina dia miivo amin'i Jesosy. Ny antony ny hevitry ny soratra masina mihitsy zany dia izao miivo amin'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy no hanazavana ny soratra masina. Ka raha soratra masina tsy miivo amin'ny finoanan'i Jesosy, tsy manazava ny finoanan'i Jesosy, tsy mitona ny olona ino amin'i Jesosy, fa mitona ny olona hiantehitra amin'ny zavatra hafa, dia izao tsy azo lazaina soratra masina io. Zay mahatonga Martin Luther nanaisotra na tsy nanaiky ilay ataontsika hoe boky deutérokanonika. Le boky zao deutérokanonika dia le boky kanonina faharoa zany. Amin'ny baiboly protestanta izy zany dia tsy ao fa amin'ny baiboly katolika izy zany dia misy ireo boky fito. 750 zany ny boky ao amin'ny baiboly katolika fa 900 kosa atao amin'ny protestant. Ny antony nahatonga an'io 900 dia tena safidin'ny Lutera mihitsy. Lutera zany nahatonga an'io baiboly io ataontsika ho 900 satria Lutera dia nanaisotra na nandahy iretsy boky fito atsoina hoe deutérokanonika. Ny antony dia izy ireo koa aloha tsy voasoratra tamin'ny teny hebreo fa voasoratra tamin'ny teny grika. Dia Lutera nifikitra be tamin'ny teny hebreo ny testamenta taloha izy matoa tsy voasoratra tamin'ny teny hebreo dia izao boky fanampiny ireo. Ary indrindra ny votoatiny ireo boky fito ireo Martin Luther dia izao
tsy miresaka fanamarinana ny olona amin'ny finoana, tsy miresaka ny lanja ny fahasoavana, tsy mampitodika ny olona amin'ny fanomezatoerana ny finoana sy ny fahasoavana, fa mampitodika ny olona amin'ny asa, manome toerana ny fiezahan'ny olona, manasoaso sy manindraindra ny asan'ny olona. Ary bokin'ny Tobia, Jodita, Fahendrena, Eklesiasta, Baroka, ny epistily na taratasiny Jeremia ary ny boky roan'ny Makabeo. Zay moa reo boky fito ireo. Ary hitantsika fa hoy Martin Luther raha mamaky tsara reo izy ny boky faharoa amin'ny Makabeo ny toko faharoa amby efapolo, toko faharoa ambin'ny folo hatrany amin'ny toko fataontsika hoe enina amby efapolo, dia ahitanao ny hoe mitona ny olona hivavaka maty, manome toerana ny asa. Dia zay mahatonga Martin Luther tsy nanaiky ireto boky ireto ho sohatra masina milahatra amin'ny ireria ataontsika hoe ireo kanonina voalohany. Itsika moa zao efa amin'ny andro ny ecumenisme mazava ho azy, de saika hitatsika eo anatin'ny tika teny iombonana ireo boky ireo zany raha mamaky ny baiboly tika teny iombonana dia efa nampidirina ao anatin'ny tika teny iombonana ireo boky ireo. Hitatsika koa ny traduction œcuménique de la Bible na ny Tob dia efa nampidirina ao anatin'ny traduction œcuménique de la Bible zany ny ireo boky deutérocanonika ireo. Tsy hiady hevrany am'izay tsika hoe nahoana sina ny antony, fa zava-dehibe ny fahatsapatsika fotsiny hoe ny baiboly dia fitaovana men'Andriamanitra atsika ahatsapatsika, ahafantaratsika n'Andriamanitra, ahafantaratsika ny finoantsika, ahafantaratsika koa ny asa miandry antsika, ahafantaratsika ny olombelona sy ny zavaboary, ahafahantsika mijoro vavolombelona. De amin'ity mofinaina ity ary zay bokin'ny Jakoba no epistiliny Jakoba no mofinaina ao antsika de miresaka momba ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa eto Jakoba. Lutera de nanazava hoe ny asa tsy ny asa akory no amonjena ny olona, tsy asa akory no amonjena ny olona. Zany hoe ndraindray ny olona de niritra manao hoe ny fanamarinana amin'ny lalàna no amonjena ny olona. Ino hoe fanamarinana amin'ny lalàna zany hoe vokatry ny fiezahanao. Ianao zany mieritritra manao hoe za miezaka hanaja ny didy folo, za miezaka hanaja reo 330 sy 100 amin'ny Torah ao amin'ny Pentateuque, za miezaka hanao asa soa, za miezaka hanao an'izao na izao mba ho voavonjy. Dio Martin Luther hoe tsy zay no izy. Na inona fiezahanao dia tsy mendrika mihitsy azo lay famonjena. Tsy mahavidy ny fahotantsika na inona asa nataontsika. Ny asantsika zany tsy mahavidy, tsy mahafafa ny ota zay efa nataontsika tao amin'Andriamanitra. Nahoana ny tsy mahafafa? Satria lay asa ataontsika dia asa nampanota. Asa nampanota satria tsika efa mpanota dia nambola manao asa ary tsika de zao asa misy ota ihany, asa nampanota ihany. Ka raha asa nampanota tsy mahavidy, tsy mahafafa ota tsy akory. Fa ny asan'ny tsy mpanota mahafafa ny ota. Ary tsy misy asan'ny tsy mpanota afa-tsy ny asan'i Jesoa ihany. Satria ny olombelona rehetra ho Paoly atsika Romana 7 fa nanota avokoa ny olona rehetra. Noho zany hita eny amin'ity tanantsika rehetra eny, na zay heverinao ho mpanao asa soa, na zay mihevitra ny tena no masina, na zay mihevitra ny tena no tsara, de hita eny ihany mampanota azy hoy Paoly. Na inona de zao hiteny satria ny ota dia ao anatintsika hoy Paoly. Ny ota tsy any ivelan'ny tenantsika. Raha any ivelan'ny tenantsika ny ota de mazava ho azy afaka hanosirana. Raha any ivelan'ny tenantsika de aiza ny ota? Ny ota zao dia asa any antotam-penaka. De de milamindamina zany tsika ny Andohalo. Raha ny ota aiza? Ny ota ny Tosy de milamina tsika ty Besarety. Fa ny ota dia tsy any ivelan'ny olona. Fa ny ota dia ao anatin'ny olona. Satria ao anatin'ny olona lay ota de manjary mibaiko azy, mibaiko ny zavatra ataony, mibaiko ny fisainany, mibaiko ny programany, mibaiko ny finiavany, dia hita mandrakariva io le amafisin'ny Calvin hoe hita mandrakariva am'izay ataon'ny olona, am'izay ataon'ny tanan'ny olona mampanota azy. Ary io ny manaisitra ny ota eo anatin'ny olona io dia tsy ny asan'ny olona akory. Satria na inona fiezahantsika de zao le asantsika, asan'ny mpanota ihany.
no zany dia zay mahatonga amin'ny Martin Luther nanasikasana mihitsy ny hoe esory ao an-tsaina fa ny asa ny mahatonga anao voavonjy. Dia amin'ny Martin Luther zay fototra mihitsy amin'ny protestant ary fototra koa range na dia amin'ny havana katolika zao ary zany dia efa manakaiky be an'izany mihitsy. Reto zavatra telo reto no hanamarinana ny olona ao anaty tenan'Andriamanitra. Satria ny olona rehetra nanota de izao ny hanamarinana ny olona eo anaty tenan'Andriamanitra de reto zavatra telo reto Martin Luther. Voalohany de izao ny fahasoavana. Ny fahasoavana. Inona le hoe fahasoavana? Zany hoe Andriamanitra manamarina antsika. Manamarina antsika maimaimpona. Na ny marimarina kokoa fanamarinan'Andriamanitra antsika dia tsy fanamarinana miainga amin'izay mety ho fiezahantsika. Fahasoavana ny voalohany. Fa izao nahoana ny fahasoavana? Satria naniraka ny zanany Andriamanitra, Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe ao aorianan'ilay fahasoavana de zay ny nandrahan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo no nividy antsika tamin'ny rano ka nahatonga antsika ho voavonjy ho afaka amin'ny fahotana. Zany hoe satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota. De zao iza ny namonjy antsika, iza no nividy antsika mba hahatonga antsika ho afaka tamin'ny tambon'ny fahafatesana de ny tambon'ny ota de ny fahafatesana Jesoa. De ny fahatelo de zao Martin Luther amin'ny alalan'ny inona no andraisana ilay famonjena? Amin'ny alalan'ny finoana. Zany hoe no hamarinina ny finoana isika amin'ny alalan'ny no hamarinina amin'ny finoana isika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fahasoavana. Zany hoe tsy misaraka mihitsy no lafin-javatra telo no amin'ny fanamarinana antsika ao anaty tenan'Andriamanitra de ny fahasoavana, ny finoana Jesosy Kristy Tompo ary ny finoana. Ny finoana an' Jesoa no mahatonga antsika marina ao anaty tenan'Andriamanitra ary ny fahasoavana izay milaza fa maimaimpona izany fanamarinana izany fa tsy hoe nasiana tambiny akory, tsy hoe takalo akory, tsy hoe niasa be akory, tsy hoe niezaka, tsy hoe satria nahatateraka tsisy kianina ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zay. Fa nohony ny fahasoavan'Andriamanitra ao am' Jesoa ihany mahatonga antsika ho marina. De amin'ity epistily any Hébreux ity ara dia mampifandray an'izay mandrakariva tsy de mora loatra. Satria eto dia ny epistily any Hébreux dia manazava manao hoe hitanareo efa namarinina amin'ny asa Abrahama, hitanareo efa namarinina amin'ny asa Rahabajanaka, hitanareo efa ilaina ny asa. Hita fa tsy misaraka zany ny vonona sy ny asa. Dina zany le asa hoy ny filazan'ny Jakoba eto de izao fanamarinana ny olona amin'ny alalan'ny no hamarinina amin'ny alalan'ny asa, ny porofolona amin'ny alalan'ny asa ny finoana hoy Jakoba. Zay mahatonga Martin Luther manao hoe tsy de tena epistily mampitodika ny olona amin'ny fahasoavana loatra ity epistily any Jakoba ity fa soatan'ny Jakoba ity fa epistily manindrahindra ny asa ihany. Epistily zay manome toerana ny asa ihany ka manjary toy ny manao hoe ny asa de mahatonga ny olona ho marina eo anaty tenan'Andriamanitra. Ohatra ka jerena tsara nefany dia tsy de tena zay loatra na tena mahatakana tsara ny fampianarana Martin Luther tsika dia ny hevitry Martin Luther dia izao tsy tena mifanohitra loatra amin'ny epistily zay nosoatan'i Jakoba. Lay hoe asa miteraka famonjena zay ny tsekeny Martin Luther. Ny hoe miasa ianao mba ho voavonjy, miasa ianao mba ho voavonjy. Zay no tsekeny ny soratra masina. Raha mamaky tsara isika ny Romanina, ny epistily zay nosoatan'i Paoly ho an'ny Romanina, ndika evakitsika zay andininy zay mazava ny teny epistily any Romanina. Hitantsika ao amin'ny Romanina toko faefatra, Romanina toko faefatra, andininy faefatra sy ny fahadimy. Mamperitreritra be ilay andininy. Hoy Paoly manao hoe ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fatrosa. Ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fatrosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy de ny finoany no isaina ho fahamarinana. Zay miasa ozy de izao tsy fahasoavana mihitsy ny karama fatrosa. Fa ho an'izay tsy miasa de izao ka mino izy dia ny finoany no hanamarinana azy. Mazava be zany teny Martin Luther. Dia hoy Martin Luther manao hoe
na iza zany de zao tsy ny fiezahantsika zany, tsy ny asantsika no azahoantsika famelan-keloka. Lay asa mahatonga famelan-keloka zany no tsekeny Martin Luther eto hoe miasa mba azo famelan-keloka. Zay zany tsy ekeny Martin Luther ary tsy ekeny protestant ny hoe miasa mba azo voavela heloka. Za de manao adidy be de be mba ho voavela heloka, za dia mifady anina mba ho voavela heloka, za dia mitsaboka ny tenako mba ho voavela heloka, za de manao rakitra be de be mba ho voavela heloka, za dia manangan-javatra ho an'ny fiangonana mba ho voavela heloka, za dia miaro tolo-mafy mba ho voavela heloka. Tsy zay zany mahavoavela heloka. Izay dia tena fototra azo atsika hoe maha-protestanta na inona de zao ny finoana ho an' Jesosy ho mpamela heloka no azahoanao famelan-keloka. Mino venao fa maty to amin'ny hazo fijaliana Jesosy, maty ho anao, ary zay Jesosy maty to amin'ny hazo fijaliana zay fahasoavana. Mino venao fa Andriamanitra de tianao ka nomeny zanany, ka nanomeny zanany ho anao to amin'ny hazo fijaliana. Mino venao fa iny Jesosy maty to amin'ny hazo fijaliana iny de zanak'Andriamanitra, tsy maty ho an'ny tenany fa maty ho anao. Ary iny Jesosy iny dia tsy maty ho an'ny tenany tetỳ am'izao tontolo zao hoe sanatriana nota, fa maty ho anao. Ny finoanao fa zanak'Andriamanitra Jesosy, ny finoanao fa tianao Andriamanitra ka nahafoy ny zanany, ary de ny finoanao an'izay famelan-keloka natoritr' zay no azahoana famelan-keloka. Zay io Martin Luther. Ny finoana no mahatonga atsika ho voavela heloka. De inona ary zany ny asa? Ny asa zany de izao, ny tenin'ny Jakoba eto izao, tsy lay asa mahatonga famonjena, tsy lay asa mahatonga famelan-keloka, tsy zay loatra, fa lay asa ateraky ny famelan-keloka. Zany hoe rehefa voavela heloka ny olona, rehefa noamarinina tamin'ny finoana ny olona, de manjary miasa izy. Zany hoe rehefa tahaka ny tenin'ny Jesosy, rehefa nandray an' Jesosy tsika, natsiaro ny fitiavan'Andriamanitra isika, navelan'Andriamanitra heloka isika, de zao tonga fanasiny tany, tonga fahazavan'izao tontolo zao, tonga manao asa tsara. Lay asa am'izay fotoan'izay tsy asa mahatonga famonjena, lay asa am'izay fotoan'izay tsy asa mahatonga famelan-keloka, fa asa manam-pirofo fa efa navelan'Andriamanitra heloka. Am'izay fotoan'izay lay asa ataoko de asan'Andriamanitra, tsy asan'olona mpanota intsony fa asan'Andriamanitra. No zany de zao lay asa zany am'izay fotoan'izay dia tsy fitaovana mahatonga famonjena, fa conséquence ny famonjena no raisiny. Ny asa zay ataotsika amy maha-mpanompon'Andriamanitra atsika, amy maha-olom-bo anjo atsika, amy maha-kristianina atsika, de tsy asa mahatonga atsika ho voavonjy, fa asa zay ataotsika satria tsika efa voavonjy. Zay ny dikadiam-pitsy ty any Hebreo ty, porofoy ary zany fa efa nandray famonjena ianao, porofoy ary fa efa nino ianao ka nandray ny famelan-keloka, porofoy ary tahaka ny ataony Abrahama fa efa nifandray tamin'Andriamanitra ianao, porofoy fa mahatoky an'Andriamanitra ianao, de mandehana miasa. Porofoy tahaka ny nataony Rahabajanga fa izao manana ny tompo ianao, de manao ny asa an'Andriamanitra. Am'izay fotoan'izay le asa de izao hoy Paoly eto manao hoe trosa, zany hoe miasa ianao satria ny trosa, satria nahatsiaro famelan-keloka, satria ianao nahatsiaro navota an'Andriamanitra maimai-poana tamin'izany, de zao mahatsiaro anao hoe tokony hiasa maimai-poana, hanolotra ny tenanao, ho fanompona an'Andriamanitra sy ny hafa. Am'izay fotoan'izay lay asa de zao tsy asa izay ataotsika hoe mahatonga famonjena, mahatonga atsika kosa ho vavolombelona. De eo no mahatonga ny hoe mahatonga amy lafiny hoe de ahoana ary zany? De raha misy olona tsy miasa de ahoana? Ny firinao marinina amy finoana de voavonjy ihany ve izy? Ny valiny de zao, raha tena voavonjy, raha tena mino marina ny olona amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba de zao, tsy avelan'ny finoany hitomem-pony. Raha tena mino marina ny olona de zao, tsy avelan'ny finoana hitomem-pony. Ny finoana de zao manery atsika hamoha, ny finoana de manery atsika
hitondra vokatra ho an'ny hafa araky ny tenin'ny Paoly ny hoe ny fifamatorany finoana sy ny fitiavana. Hoe ny fitiavana de zao ny vokatry ny fitiavana na ny voankazo ny fitiavana de fifaliana, famindrampo, fahalemem-panahy de tak'izany koa ny finoana. Ny finoana de zao miteraka asa, miteraka fijoroana vavolombelona. Ary rehefa miny olona de tonga voatsara izy. Ary eo no mety ho mahasamihafa azy. Raha mahatsiarotsaro tsika ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny mpamafy, hoe nivoaka ny mpamafy any dia nisy vovoafafy teny amin'ny tsilo, teny amin'ny lalana, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tantsaha. Ary le teny amin'ny tantsaha de zao nisy namoavy enimpolo eny, nisy namoavy 100 eny, nisy namoavy 30 eny. Dikan'izany de zao samy manana ny azy io, fa samy tany tsara avokoa izy rehetra. Zay nan namo enimpolo eny, nan namo 100 eny de zao samy tany tsara izy. Tsy hoe namo enimpolo eny tany eo ihany ary namo 100 eny ny tena tany tsara, fa zao samy tany tsara avokoa izy rehetra satria samy namo izy. Ary zay mahatonga ny hoe lay asa de vokatra. Raha ohatra ka ny asa nandrefesana nandrefesana ny famelan-keloka de zao tsy ho tany tsara le namo 30 eny, le namo 80 eny, fa ho tany eo ihany. Fa namo 100 eny zany ny tena izy. Fa satria tsinona tsy lay tany tsy lay voly zava-dehibe, fa lay finoana, fa mamoa fotsiny izy de zao tany tsara foana izy na namo 80 eny na namo 100 eny. Arak'izany de zao mety ho samihafa zany ny vo andrasana amin'ny olona mino, zay mety ho vo ny asa tsara nataoko de tsy mitovy amin'ny asa tsara nataonao, fa zao samy vo tsara satria samy nanao ny asa amin'ny finoana. Ary zay no mahatonga ny olona tsy afaka mifampitsara. Zay mahatonga ny olona tsy afaka mifampitsara. Zay mahatonga ny mpino tsy afaka mifampitsara ary tsy afaka koa aza mifanilika. Zay mahatonga ny mpino tsy afaka mieritreritra manao hoe ny anahy tsara no fanomezam-pahasoavako, tsara no ny fanomezam-pahasoavanao. Io la tany Korinto. Ny tany Korinto fantatsika tsara fa ny fampitsara ny mpino. Manao hoe ny fanomezam-pahasoavako ny tena tsara. Hitantsika amin'ny Korintiana. Natonga amin'ny Paoly nazava ny Korintiana voalohany toko 12 lava de lava hatrany amin'ny toko 13 satria ny fanaritaka le kristianina atao Korinto. Manao hoe niany fanomezam-pahasoavako ny tena tsara. Ny anao ve mitory-teny tsy de tena tsara loatra zany. Ny anao ve mampianatra tsy de tena tsara loatra zany. Ny anao ve ny fanomezam-pahasoavanao manasitrana eo ihany zany. Ny anao ve fanomezam-pahasoavanao maminany atonotony ihany zany. Fa ny fanomezam-pahasoavako ny tena tsara de le fanomezam-pahasoavako miteny amin'ny teny tsy fantatra. Zay atao amin'ny Korinto. De hoe Paoly manao hoe tsarovy fa na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana. Zany hoe ny zava-dehibe de zao tsy lay asa akory, fa ny zava-dehibe de lay finoana, lay zava-dehibe de lay fitiavana, zava-dehibe de lay toe-tsaina entinao manao azy. Tsy lay asa akory, fa lay finoana sy lay toe-tsaina entina manao azy. No zany dia zava-dehibe ny hoe ny finoananao, ny finoanao an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa eto ary de zao mety azo mifankampanahy isika. Zay mahatonga ny Jakoba misy za mieritreritra manao hoe za mino fotsiny fa tsy de tena ilaina ny asa. De mety azo mifankampanahy manao raha fa de zao za zany mivavaka fa nareo miasa hoy Jakoba. Satria misy karazan'olona indray mieritreritra manao hoe ny anjarako de mivavaka, nareo kosa zany miasa. Fa ny anjarako dia mivavaka satria zava-dehibe ny mivavaka, nareo kosa de miasa. De tsy misy mihitsy eo amin'ny Baiboly mampisaraka ny mivavaka sy miasa. Ny mivavaka de asa ary ny asa de vavaka. Zavatra teny raha ihany reo. No zany de zao tsy misy mihitsy zany olona mino ka tsy hiasa, ary tsy misy olona miasa ao amin'ny soratra masina ka kristianina ka hiasa kanefa tsy mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy, lasa olombelona zay ataontsika hoe tsy zava-dehibe lay asany. Fa toy ny asan'ny miasa very maina fotsiny izy raha ohatra ka miasa nefany tsy mino le famelan-keloka. Revako malala hevim-panahy roa lehibe zany ny tiany Jakoba ho takaritsika amin'ity mofinaina ity de zao mino ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra anao tamin'an'i Jesosy. Mino fa maimai-poana zany. Ary ny faharoa de zao mandehana mijoro vavolombelona fa voafela heloka ianao.
vavakisika tombo amisoranao noho ny amin'ny soratra ma dia mahatsiaro zay ny fitiavanao mahatsiaro famelan-keloka izay dia mivavaka izay tompo avao izy mba hatsiaro fa navotanao tamin'ny rano zanakao de ataovy ty asa fanompona ataovy mazoto amin'ny asa tsara satria navilanao eloka satria zanakao Andriamanitra da io ary ny tontolo andronay ho iainanay ny finoana ary amoazanay vo tsara da io ty tontolo andronay ty Jesoa ho tontolo andro atsapanay fa fahasoavana ny fiainanay isan'andro satria navotanao tamin'ny rano zanakao zahay de amindreo fo zay tompo ny fahasalamana ery tanjaka fiadanam-po sy fifaliana de metraka ny fiainanay mandrakariva eo mba ny fahasoavanao zay saotra Jesoa amen